Katsika ty zany a dia fampisehoana an'le resaka ataoko mbeningeno hoe tokony ifantoka atsika amin'le fiaraha-miasa atsimo sy tatsimo amin'ny frantsay sud zany hoe ny firenena afrikanina rehefa mahay miara-miasa dia ohatr'izao ny vokany. Ty zao fiarahantsika miara-miasa amin'ny firenena nigeriana zay a dia nataoko izy io volana ray volana no volana lasa teo zay niaonako tamin'ny andriamatoa Tinubu filohan'ny Nigeria toininy zao fahatongavana zao ny manamarika fa ilaina ny fiaraha-miasa entre na firenena afrikanina sy firenena ny fanaraha-maso ny fitsinjarana azy angamba zay anjiramano mamaly an'izay satria zay koa mbola atsika malagasy eny dingana lehibe ty vita ty nanafatra solika avy any ivelany dingana lehibe io satria firy-taona angamba zay tsisy nasananao an'izay angamba ny fitondrana teo tany ankina amin'ny namantsika fa teo aloha zay tsy manao hoe ratsy le namana teo aloha fa ity no eritreretina mba hoentina hanavotana ny jirama satria metenareo fanazavana andriamatoa DG teo fa misy elanelana be isaky ny litra mihitsy io vola be hatrany amin'ny eninjato hatramin'ny valonjato ariary arakaraky ny fivaovan'ny ina moa fluctuation arakaraky ny iny ihany fa misy hatrany amin'ny eninjato hatramin'ny valonjato ariary ny elanelany io isaky ny litra dia mitodika makany amin'ny jiramatsika zany rehefa vita ty tsisy ninona rehefa milamina tsara dia mitodika makany amin'ny jiramatsika hoe ahoana indray ny jerevany an'io satria io farafahakely io enim-bolana tsy tokony jirama io farafahakely ny enim-bolana anatin'ny enim-bolana zany tsy tokony hanana olana carburant mihitsy ny jirama dia eo tsika mitodika amin'ny jirama indray ahoana indray ny jerevany an'io itombo ve mialatra carburant sa iena an'indray zao tsika mitodika. Misy communiqué vice-président fa dia navoaka GMP androany groupement-ny pétrolier le hoe efa tonga avy amin'ity sampy anakoron'ny famarotana ny solika eto Madagasikara ina azo ambara makatrezy fa inona moa ny antony anakorotana ny famatsiana solika eto Madagasikara amin'io matiko fantatra hoe inona le filazany azy hoe anakorotana famatsiana solika le izy fa zay mahita hoe tsy tokony anakorotana zany fifandaminana no atao rehefa misy atao zay le tsy miditra any amin'ny varotra ataon'zareo fa ny jirama zao aloha no vatsinay satria jirama iny mampijaly ny vahoaka malagasy. Manotsaraba ho antsika rehetra ny Top Radio anatin'izao fandarana Bemiray izao ary isaorantsika ihany koa ireo namana tamin'ny tapany voalohany tao anatin'izany fandarana izany nitondra fanentanana nitondra tsikitsika ary nitondra torohevitra ho amin'ny ity tontolo andro ity. Manomboka eto moa zany toy ny mahazatra dia ny resaka politika sy ny firesahana ireo vaovao nitranga teto amin'ny firenena raha na fanadihadiana ihany koa no arahanao eto anivon'izany Top Radio zany rehefa azo mahataka an'izao dia Andriamatoa Constant Ravelson no miaraka tsika ao anatin'ity fandarana ity. Mirabanao miraba tompoko miraba amin'ny mpiaino rehetrarehetra eto indray tsika aloha fa zomany andro toy ny mahazatra ao anatin'ny fandarana Bemiray tahaka an'izao dia manana anjara ihany koa ianao mpiaino afaka miditra mivantana ianao rehefa avy eo fa iresadresaka aloha sika zany mahakasika indrindra an'izay tontolo politika na sosialy ihany koa azontsika ifampiresahana sy ifampizarana ao anatin'izao tontolo andro izao. Misy moa zany Andriamatoa Constant Ravelson mahakasika ny tontolon'ny asa sy ny hoe fifanarahana sy ny fiaraha-miasa amin'ny any ivelany any ahoana ny toerana misy any Madagasikara raha ny akoa manokana zao dia ohatrany hoe namiramirana ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny Sénat Amerikana satria tohatra any amin'ny taona 2024 zany ny fafahana Madagasikara manondrana entana tsy misy aba ka zao makany ivelany makany Amerika tsika rehefa mandinika ny raha-pirenena dia mitadiny kokoa
ny inona moa zany ny azo antoka kokoa hatrany ity zao a ity nafijafajafantsika amy Tiagoa ty de ny hoe iverina sa tsy iverina le sitrapon'ny Amerikanina sitrapon'ny Amerikanina de arabaina aloha rehefa misy an'izay mba tsy very asa le any amin'le le mpanondra ny tanàny Miagoa zany mba tsy very asa le avatsika fa zao ny Agoa nge ho atsika ho amin'ny fitondrana amin'ny firenena karazana kitapo-latsaka de niraisitsika ny kristianina tsy manda fanomezana nisy an'iny de nijapina aingany iny de natao fa ahoana am'izay fanavoatsy antsika izao de tsy maintsy manosika makany amin'ny mety kokoa any firenena ihany ahoana aloha ataoko fomba fitenenana anina hoe Agoa 100 misy eto Madagasikara mila tetika zany io ka efa nisy zao ndray mandeha zavatra ohatran'ny somary mampalahelo sy manafitoana ihany avy amin'ny ministeran'ny asa hoe nisy asa firy moa izay tsy tadidiko intsony 5,000 na sahala am'izany avy amina firenena ray any velany ihany de faly ery mety mafaly iny fa le fitondrahantsika tokony mahavita ndraiky io sa mijery ny hoe ahoana no hiteraka asa foana tsy ak zany eto amin'ny firenentsika fa tsy tehaka isaky ny misy kely Agoa zao tehaka satria afatahotra amin'ny hoe tsy rava iny raha 30 tapitrisa ny malagasy raha mitombo aloha ataotsika kely fitombo hoe 2 isan-jato isa-taona de eritrereto am'izay fa mety ho enetsy moa zany mety ho enetsy isa-taona ny asa tsy maintsy hitatsika ny fomba hampiforona an'izay asa eto amin'ny firenentsika zay raha ny any amin'ny ministeran'ny asa no mahita tetika ho am'izay mbola tsy naheno an'izany tsika hatramin'izao tamin'ity gouvernement fanavoazana ity misy inge de matory de mitaingitseza fotsiny ka faly mitehakitsika amin'le Agoa arabasoa nareo mananasa efa mananasa fa lay enetsy isa-taona le tanora enetsy isa-taona miditra eo amin'ny sehatry ny asa reny ny tena tsy maintsy tsinjeo na tsy maintsy misy stratégie momba an'izay ny fantaniana mipetraka zany le hoe le izy araky ny fanambaranao teo hoe kitapo latsaka izy io zany ohatrany hoe zavatra nandrasana de nampifilafila teo ry zareo Amerikanina zany misy an'ireo firenena voakasika rehetra nanao ady sisika tany ambadimbadika tany ndao mba hifanaraka ohatrohatr' zao fa taiza ho aizy tsika malagasy zany tao anatin'izay mba hoe nazahoana io hatramin'ny taona 2024 efa hatramin'ny tamin'ny fitondrana teo aloha ty dimbiasan'ny ankehitriny ty moa nefa nisy adevitra momba an'io miabahaba tsy hita zay tena ataon'le mpitondra malagasy tamin'izany io nge manahirandray ny ataoko hoe kitapo latsaka tsy avy amin'ny sitrapontsika io fa ny Amerikanina ny te hanokatra an'izay hoe hanao an'ity tsika mba hisy ho an'le Afrikanina ary mahasoa azy sy ny vahoakany aminy io mahamora ny entana ho an'ny vahoakany io ny lamba fitafy ny asa tanana sy ny sisa ka io zany de sitrapony ny Amerikanina io de iverenako ihany fa ny atsika malagasy akoatran'ny hoe reny zavatra reny kitapo latsaka reny tsy avela ho very le tetika ahatonga an'le fitondrana eto amin'ny firenentsika mampiroborobo ny fiarina eto amintsika ka hisy ny taranaka mitombo de ny asa koa mitombo miaraka amin'izay fa tsy miandry fotsiny isaky ny anina amin'ny 2028 ndray zany za de hiandry ndray hanahoana ndray le Agoa itebiteby eto ndray hanahoana ndray le Agoa rehefa miasa ao anatin'ny zao ny Fransa ankehitriny mpanondra mikany Agoa reo nefa am'izany efa mitombo 2 isan-jato efa mitombo 5 isan-jato any raha 100 izy de efa lasa 5 amin'ny 100 misy mitaky asa ndray zay 5 vaovao zay fomba fijery zany any apetrako eto hoe atsika eto amin'ny firenena manjary tapimaso fotsiny le ohatran'izany hoe ny valy ny Agoa de paracetamol eo aloha
fa le tena momba ny asa ary zay ny alantsika ministera mikasika ny fampananana asa eto amin'ny firenena ka mba te aheno ny amin'izany ministera zany. Ny zavatra mampieritreritra ihany koa hoe ny fanjakana ny fandimby hatramin'izay ve zany Andriamatoa Raveloson Constant tsy mba nanana politika mazava mihitsy ho fanatsarana ny izahay tao amin'ny syndicat tany amin'ny taona 2000 tany na 5 sy 2000 tany zay tao amin'ny syndicat ny mpiasa de nametraka hoe takitaky foana eto zay takitaky foana eto zay kanefa ny taranaka me mitombo ny asa tsy mitombo sy ny sisa de lasa sahirana nalefa eo am-perinasa aza fidiniko kely fotsiny hoe raha ny eo am-perinasa ny zanany efa 30 taona 5 taona mbola miankina amin'ny any fa tsy mananasa de hitanao am'izay hoe atraiza mifetra an'le syndicat na ampitomboninao takininina aran-karama de ny taky zay mandritry ny taona vitsivitsy no hoe hisen'ny teny frantsay lazana azy politique nationale de l'emploi tetika momba fampananana asa eto amin'ny firenena zany de tia ny mampime Tsay Christian no solotena lehibe an'ny BIT teto Madagasikara, Comoro, Seychelles. Prime Ministre io Prime Ministre ny rembon'ny firenentsika io. Izy any solotena ny BIT teto. De natao ty rehetrarehetra ty, tafavoaka politique nationale de l'emploi. De natao lalàna mihitsy ty arina tetika politika ny firenena momba ny fampananana asa. De nivoaka iny jerena ka nandrasana ka le tia ministera zany. Takizay koa mbola Tsay Christian tao amin'ny BIT miraradraraka mihitsy ny hoe stratégie régionale de l'emploi zany hoe tetika isa-paritra zany amin'ny fampananana asa. Ny vatsiny BIT koa vola be mihitsy nandeha tamin'izany asika tamin'izany. De jereo tsara fa taty arina Tsay Christian Prime Ministre. Fa nahita an'izany venao. Izy ty zavatra atao famorovoriana nay fotsiny mamita dossier, mamita document, atelier, conférence sy ny sisa, étude, nisy étude mihitsy de mipirina any anaty brahoany le taratasy zay fotsiny. Zay zany anisan'ny everika fa manana andraikitra tsika menakavy manana andraikitra ohatra fotsiny hoe ny député hoe nakaiza ny zavatra takizao. Io koa nge tsy de misy suivi loatra, tsy de manaraka ny zavatra ohatr'izany loatra nefa zany tena hain-dehibe ny firenena zany. Ny ataoko hoe mampivaraontsana manafitoana le izy tena tao anatin'ny clé momba ny fampananana asa teto amin'ny firenena mihitsy ty le Prime Ministre ty. Le Prime Ministre teo le Tsay Christian. Fa zavatra hafa ny namay azy ny miara-miremby amin'ny firenena, miara-miremby amin'ny firenena amin'ny Andry Rajoelina no mamay azy. Io zany de anisan'ny manamarina an'le hoe avozana ny Republika. Satria tokony mamiditra Republika fahadimy zany. Republika fahadimy fa tsy anarana Republika fotsiny hoe fahadimy fa le fifehezana ny zavatra tahaka izany. Tena mipetraka ny resaka hoe naninona no afaka tsy nandrarahany zany izy naninona izy no mihevitra azo afamaina foana momba an'izany. Zay ny tena olana eto amintsika. Ny atodo nisy, ny fikonan-do nisy, avy aminay syndicat ny tena nisy ny pression mafy mihitsy hampisy an'izay. Ny hatramin'ny mpampiasa satria tripartite moa zany hoe telo tota no miara-midinika amin'izany ny mpiasa, ny mpampiasa, ny fitondram-panjakana. Mivoaka zay zavatra zay, misy zay. Tsy maheno an'izany tsony ianao amin'izay mpitondra, amin'izay ministra taty arina. Ary Tsay Christian lasa Prime Ministre farany talohan'izao, mila adinina azy zany mila adinina amin'izay. Taty aoriana kosa efa nisy an'ity le resaka le nanda zany ny vondron'ny mpampiasa hoe tsy resaka tsony amin'ny fanjakana izy tapaka teo zany le fifampiresahana sy fifampitoniana. Resaka ihany reo ny tsy resahany amin'ny fanjakana ngely ahoana moa zany le ohatrany hoe
tsy mifandraraha nisy an'le resaka momba ny volany knapsy iny de momba n'iny rarahana karaha iny ohatra nangingina zao zay resaka zay fa tsy any tsy araky mivadravatra an'le ministry ny fitsarana moa everiny fa afaka atao tsy misy tonga de eo amin'ny sehatry raisam-pirenena mihitsy tsika no voadina momba ny resaka mikasika ny asa zany satria efa faneketsika io afa tsy ohatra ny amin'ny sadeka fa efa fanekena eo amin'izao tontolo zao mihitsy misy ny convention eo amin'izao tontolo zao momba ny sehatry ny asa ary ao anatin'izay convention zay ny fototra de zao telo tota no mifampararaha mpiasa mpampiasa fitondram-panjakana ka tsy araky ny avinavim-bavan'le ministry ny fitsarana akory hoe avelao izany fa izy rery angano mpampiasa mbola misy koa le hoe ny fikambanan'ny mpampiasa zay tena mahasolo tena ny mpampiasa ao amin'ny firenena anankiray fa ny politika moa zany ny fanjakana mety hoe afaka mamolavola zavatra foana mba hoe ampitomboana sy anatsarana ny tontolon'ny asa sy ny fampananana asa n'ireo le tanora maro be zay mitseritrerikely fikaroana eto de ohatrany efa tafakatra hatrany amin'ny raiky amby 100 isanjato ho any zany tsy anasa ary tsy vonina iasa sy tena hoe tsy tapidalakale ataona hoe tsy vonina iasa zay mihitsy moa fa maritany an'le izy ato hoe tsy mitady asa tsony reo oloreo satria ohatrany efa hoe zay mihitsy le fiainany zany fa le hoe le fahazotony mpampiasa vola le fahazotony mpampiasa vola hoe andeha hampiasa ny volana izy de apiditra olona mba hiasa sao mba zay no misy sakana zany mbola apiko le ataona hoe zao nisan'ny olona tsy anasa na tsy mitady asa tsony de mbola apiko misy olona ohatrany hoe miasa nefany tena tsy ampahafiriny ndray ilaina ivelomany sy anana ny fiainana mendrika akory ny vokatry ny asany iny ary ny akamaroan'ny tanora amin'ny tanàn-dehibe ny tanàna madindinika ary hatrany ambanivohitra ary de miasa fe miasa fa tsy le fiteny azy de hoe tsy asa mendrika zany hoe tsy mahavelona azy manontolo andro sy mandavataona ary tsy ahafahany mikarakara ny fiainany zany hoe tsy mahavita ny filany ao anatin'ny ankonany tsy mahavita akory fa tsy maintsy miankidoha amin'ny hafa ihany zay le nataoko teo hoe raha 30 taona 5 taona le tanora mbola tsy mizaka tena ihany le asan'le ray aman-dreny zay syndicaliste amin'izao fotoana zao tsy ho ampy mihitsy anatrinona karama eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay andre mato Ravelson Constant hoe ny fahitanao azy hoe mila irosona lalindalina ao anatin'le fanavozana ve le izy azotsika atao din'izao aty anatin'izao afitra fanavozana ary tsy maintsy atao zao manko nisy zao teo le hoe fikaonandony tanora za eo ampelantanako le fekevitra avany amindrareo litany ankoatra ny resaka hoe ina moa ty état unitaire sa état fédéral zay everiko fa zava-dehibe tokony asiana resaka mihitsy satria fomba fijery sy fomba fandaniana ny olana eto amin'ny firenetsika no tena ohatra ny karazany brioka amin'iny de miverina amin'le resaka hoe misy 3 angamby izy zay mitanisa fotsiny hoe ty tediavinay raha jeren'le izy de ohatrany hoe ohatrany karazana ministera mitanisa zay veriny hoe tia ny ataoko raha zany reconduit zay fotsiny fa tsy mipetraka mihitsy le hoe nahoana ary no afaka tsy nanao an'ireo ny ministera rehetra hatramin'izay tsy fitondram-pa nahoana izy no afaka tsy nanao an'ireo nefa mety efa fatany tamin'izany le filana tsy maintsy fatany raha mamaky an'le izy ianao fantatra le izy hoe inona daholo reto de ohatran'izao zao momba ny asa nahoana no afaka tsy nanao an'izay hatramin'ny prime ministre tsay Christian zay tao anatin'ny tontolon'ny asa mihitsy nahoana izy no afaka tsy nanao an'izay ary nahoana izy no afamaina fotsiny de mivaliny tena miditra ao anatin'le fikaonanto tokony ataotsika ny valiny de hoe na ny député sy ny société civile sy tsika menakavy mamela azy anao zay daniny kibony
de efa tsy repoblika ntsony zay a de fa hoe ny mpanjaka tsay kristian zay na le anteny mera-pirenena mihitsy a no efa tsy mitodika am'izany fanarahana zavatra ohatr' zany misy voamera amin'ny anteny mera-pirenena momba ny resaka asa sy asa mpanjakana ohatr' zany misy voamera permanent zany voamera mitoetra mihitsy zany fa tsisy taritra momba an'izany tsy misy hoe politique nationale na politika pirenena momba ny fampananana asa zay nge ny resaka ka momba le fitondrana an-tany sy ny firenetsika de ze nahy-po sy sitrapony le eo am'le fahefanam-panatanteraka no tanterana nanjaka teto nampanjakaina mihitsy raha misy mikitikitika zavatra hafa hoe karazan'ny manozongozona azy a de mahamay zay ny fitondrana teto amintsika toko raiky tahotra raiky dolo foana ny vahoaka nge hatrany amin'ny mpanao lalàna tratran'izany ny mpanao lalàna tratran'izany ny mpanao lalàna nge ty teneniko teo hoe nahoana nona ohatrany te hoe nahoana no navelanareo nanao an'izany a le mpitondra teto amintsika mila jerena zany hoe ny fahefanam-panao lalàna zany hoe ny assemblée nationale ny député ny ateny mera-pirenena sy ny sénat inona ny tsy maintsy amboarina momba an'io fa ohatra ny tovaty mpanorona lalaovina saribakolon'le fahefanam-panatanteraka fotsiny ny saribakolon'le président ny république sy le premier ministre fotsiny a le mpanao lalàna ary zay nge anisany hoa anisany tsika moa ny ainga tany am'le hoe asa ny ainga tany am'le agoa fa am'izao tsika miresaka ankehitriny zao a tsy maintsy misy fijery vaovao aloha zao efa fantatra daholo le fahoriana efa averiko teo le tanora nanana lisitra zavatra be dehibe misy ary efa fahoriana sy fitakina efa fanetsaina efa ely io zay izy voananana an'le opportunité ahafahana ny lasa azy miteny an'le izy kanefa efa raha mahalaly reny raha mahafantatra reny fa am'izao dingana misy am'izao fotoana misy atsika zao a mialatsiny am'le teny-bazaha misy teny-bazaha hoe changement de paradigme zany hoe amboarina ny fomba fihevotra le fomba fihevotra zany zao tsy fomba fihevotra mitanisanisa tanisanisa sy mitaraina fa ny fomba fihevotra zao aloha am'izao satria fanavaozany zao ary ho avy ny fikaonandoam-pirenena fomba fihevotra zao de hoe nahoana ary no lisitra be ohatr' zany a de nahazo tsy nandrarahan'izany mpitondra teo a ary ahoana ny mahatonga azy ho voatery tsy maintsy mandrarahan'izany a ary tapadoa rehefa ohatra ka tsy mandrarahan'izany manomboka eto any mihitsy ho an'izay mpitondra ho avy zany ary zay tsy boriboriko fotsiny tsy tiako loatra le manao an'le anaran'le izy moa teny gasy nefany a teny gasy voame sarotra noho ny teny bazary tamberina andraikitra ohatra misy zany andraikitra zany de mitamberina zany andraikitra zany tsotra be ny teniko teo a ahoana no ampisy fahefana masy mandidy eto amintsika mahatapadoa an'izay mbola manohy an'izany fomba zany ary afaka manery tsy maintsy raha le politika pirenena momba ny asa zany zao afaka manery tsy maintsy manao an'iny le mpitondra raha tsy zay tapadoa fa hitariko a zia hoe le tefindò mihitsy a le fomba fihevitra ny raharaha-pirenena mihitsy aloha zao am'izao dingana misy atsika zao 2026 tsika raisiko koa zao ohatra hoe nahoana no afaka tsy nanao sy tsy nandraraha momba ny décentralisation momba ny fahefan'ny faritra ary de mangatsitsika fotsiny am'izao izy na de tsy nandrarahan'iny aza ary ahoana kosa ny atonga azy tsy maintsy ary tsy ho afaka ny tsy hanao an'izany ary rehefa tsy manao an'izay a de misy ny fahefana mitsara azy ary tena mahafaka mitsara azy afaka manapadoa azy zay zao mipetraka zay zany toetsaina tokony itsiry eto amin'ny firenetsika angataka fankely atsy amin'ny namana teknisianina tsika de iverina eto indray afaka fotoana foy ity ny laharan-tarobia ahafahanao mifandray mifantana amin'ny topo radio 034 14 102 80 033 14 102 80 032 11 102 80
arak'izay fampafantarana nentin'ny teknisian zay dia efa azontsika rehetra atao no miditra mivantana mandray anjara ao anatin'izao adihevitra izao a fa no izantsika azy aloha mandra-piantso ny efa misy ny antso voaray zany dia efa afaka miditra vetrany ianao miraba topoka salama topoka manao arabo arapo raha ianko fanazavany sokostany zany dia tena iny saint kristin iny zany tena volavolaina tena napatany firenenty hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany misy asa moa izy keo tao amin'ny Solima tantaranao zany tena tsy sedra sy tsy nidirana iny ary zay nylalova nefa fototra dodona tena izy keo nge tao amin'ny Solima eno a dia tena mena ny fanazavanao hoe tena olona volavolaina tena ino moa le filaza zany reny zany le tena hoe badesy mateny etan'le firenentsika ny tena ary avy tao amin'ny Solima no nanatavizany Andravatomanga voalohany amin'ny fitaterana manarak'izay ny placen'ny PRRM zany raha mifetsiretako ndray izy hoe raha ilatsaka izy ka lany a tsara raha ohatra indray izy ka tsy ilatsaka dia tia natao mpanara-maso zay hevitra tapaka ao amin'ny fotoanandona lalam-panorenana na inona mitandrina ny firenenty zany tokony tena atao farany akaiky mihitsy izy amin'ny fanara-maso ny zavatra rehetra zay tapaka fa raha mialeo izy mbola tsy fantatra indray zay fivadika ny fiaina sy fidinginy rambon'ireo hoan'ireo na fandadiny trambo ihany koa mety iseho zany dia zay aloha fandraisako kana hevitra kely fa misotrapetsaka ankasitrahana anao ny fandraisana anjara tao anatin'izay antso mivantana izay ka zay nge ny verimberenako indray amin'ilay hoe ilay fomba fiheverantsika ny raha-pirenena mihitsy aloha zao no mila miova kely zay le hoe paradigme miova tsy hoe toe-tsaina fotsiny miova ny toe-tsaina marina zany fa mila mihitsy ny kolonely PRRM misy an'izay lazainao zay satria izy na tiana na tsy nizy ny tompo-kevitra amin'ilay hoe ny repoblika mihitsy no avozana fa tsy tokony ho ankinitsika fotsiny amina singan'olona ohatr'izay le raha-pirenena fa hoe niza eo dia misy ny fomba hahatonga an'le zavatra teneranam-bahoaka tamin'ny fikonan-doam-pirenena fanovana zay atao mba tena tsy maintsy manaraka an'izay zay mahazo toerany ao ary tapadory efa tsy manaraka an'izay raha isitsika ny antso manaraka miraba tompoko tapaka ilay zafady fa zany lava resaka kely ie fa resantsika ihany koa Andriamatoa Ravelson Constant le mahakasika an'ity le fahatongavany solika eto Madagasikara ty tonga ny solika avy any Nigeria vokatry ny fiaraha-miasa tamin'ny fitondram-panjakana nigeriana hoy ny filohan'ny fanavozana zany zay eritreretana hoe hitondra vahaolana ho an'ny resaka angovo mirabanao zay tafiditra ary salama tompoko salama ny topo radio dia salama ihany koa ny vahiny salama koa ny vahoaka malagasy zay mihaino ny topo radio mianahy indray zany ny zavatra hitako mbola olana ao antsika eto Madagasikara mahatonga le firenena tsy mandroso dia tsy misy zany foto-davitra saorin'ny fanjakana mba esany le tanora ka any ka lasa mitonatona fotsiny le tanora antsika eto Madagasikara na dia manana diplôma azy manana diplôma tsy tafiditra any anatin'le asa satria tsy manam-bola fa le manam-bola indray no tafiditra any na tsy manana diplôma azy dia ny azy zany torohevitrako amintsika anareo mpitondra fanjakana amin'izao hoe manokana vola teti-bola maromaro mihitsy anaovana foto-davitra azy eto Madagasikara fa miroborobo azy ty firenena malagasy ty ary tena zay mihitsy ny tokony ho ataontsika satria jereo tsara nge ny orinasa cotonao Antsirabe hatramin'izao mbola mampiasa olona manalina ny ka raha mba misy orinasa avena mba 50 amin'ireny na 80 amin'ireny eto Madagasikara mba azo antoka zany mba betsaka ny olona mananatonasa satria tena mahita ianao mba jerevy tsara ny tanora mitonatony tapaka angay zany tapaka izany ia zay zany no fanehoan-keviny Andriamatoa Ravelson Constant hoe ny resaka foto-drafitrasa lalana ray ny ary marina fa ny asa raha mitovy le lazaintsika amin'ilay foto-drafitrasa fa miteraka asa tokoa ny foto-drafitrasa fa rehefa vita ny foto-drafitrasa dia ahoana indray raisina ny mpiaino manaraka
Mirabanao tompoko. Mamivonahitra ny Top Radio, mamivonahitra anareo anankiroa anatin'ny fandarana Monsieur Robertson mamivonahitra tompoko. Tompoko. Manana olombe tokoa miaino ny fanazavanao. Voalohany indrindra misaotra tamin'ireo fijery izay napetraka reo. Madagasikara dia mamokatra jeune chômeur. Dinio anareo zany hoe université feno Madagasikara. Dia taritika anao fa avany feno université. Ndao ianao hoentiko any feno université. Fa gaga ianao fa mpianatra université daholo mivatra telefônina any. Gaga ianao. Ny afatarana zany dokotera ny tena dia mandeha izy manao consultation. Ina ny asanao mivatra telefônina. Avaiza avy any Antananarivo. Dia ahoana? Vita fianarana fa tsisy miange dokotera dia ina ny ataonao mivatra telefônina. Malahelo fonao mahainao zany a. Manana diplôma tena manana maizazy mivoaka université apetaka amin'ny rindrina fa lasa mivatra telefônina. Saotra betsaka tamin'ireo fijery reny. Tao indrindritsika mahita an'izany hoe fanavaozana. Ho anahy zany dia tsotra akatono a Madagasikara. Avoay daholo ireo firongona vazaha sy le vazaha manko le avy any ivelany. Fa créé eto Madagasikara ny tokony ametrahana an'ireo tanorantsika ireo. Ohatra, Jirama zany hoe dia ilana olona avy any ivelany. Eritrereto hoe amboly vary dia maka japonais na sinoa. Anao WC aby araka anao inona avy any ivelany. Tena malahelo aho mahita an'izany hoe tanora tsisy relève mihitsy manana maizazy. Ary raha mba miasa ary izy eto tsy tokony andraikitra amin'ny vatana. Fa tonga dia atsofoka izy ho mpanatanteraka baikatoka. Za zany tena miantso hoe zay fanjakana mijoro amin'ny 5e république mamorona nareo toerana ho an'ireo jeune nareo afahatsika ny jeune mibaiko amin'ny Madagasikara ao anatin'ny foto-javitra izay tao fa tsy ny any vanvelany ny atsona hitreto Madagasikara hibaiko ny jeune. Zay zany mba hepoka ho anahy le torohevitra sy le fijery nataonao teo Monsieur Robertson misaotra betsaka anao fa mitanana izy azy ianao ao anatin'ny fijery tantanana amin'ny Madagasikara. Sodalina tompoko. Akasitrahana indrindra tompoko. Fa tsy jeune ho ampiasain'ny olona fotsiny koa fa mamorona, mpamorona, tena mpamorona. Asody kosa Andriamatoa Ravelson Constant mba hoe lay foto-kevitra nentin'ny fitondrantany aloha nisy fahadsoana le hoe amorona orinasa ho an'ny tena dia lasa ny asa ny varotra telefônina ny farany zany. Satria izay ny lalana hita. Miraba tompoko. Mirabanao. Miraba tompoko. Salama tompoko. Eny tompoko. Iva dia iva izany a. Zay misaotra tompoko. Mety tsara. Ya, momba le resaka hoe nitondrako azy resaka fanafarana entana avy any ivelany. Raha ny tena marina tokony tsika no manondrana entana makany ivelany. Zay ka. Tsika no manapatra. Zay. Fa ny tena olana eto amin'ny hoe zala dia fa ela mitsika ny zavatra vita eto toerana mbola lafolafo. Zay. Kokoa no afarana avy any ivelany. Zay. Raisy ohatra fotsiny ny oviva zao 4,000 efa hitovitovy amin'ny vidina 60 litra. Dia tsy aleon'ny olona manjifa ilay any ivelany efa moramora asireny kokoa izay le eto anatiny. Resaka kiraro koa ohatra kay sanonina le orinasa mpanao kiraro anankiray mantsy-pokatadaza fa tsy ny ela be izay a. Fa mbola lafo be ny ao noho le vita malagasy. Noho le vita avy any ivelany. Dia izay no mahatonga le zavatra inona ny tokony ho anaovana an'izay zavatra izay hoe manana politika akapobe amin'izay hoe mba foezaka kokoa mba hiatsaikany amin'izy raha hitonga fanavaozana marina. Mitsidirako amin'iny ohatra resaka pétrole zao na carburant. Ny carburant mety nataon'ny fitorana fanavaozana nanafatra produit fini io satria amin'izay mba misy fananana entre an'ireo kompania mpandrara solika eto ireo anankiefatra misy eto maninona lasa mitovy daholo ny vidina carburant anatin'ireo. Tsisy fifananana mihitsy ilay izy fa raha ohatra hoe produit fini ka samy manafatsiny azy dia misy fananana io fa lasa zay hoe dia inona mahatonga le GPL mandrahoana le fanjakana eo tsy azo inona zany le GPL ve ny tena solika sa le solika lasa GPM eroka vava. Eny tompoko. Ankasitrahana ny fandraisana anjaranao dia ho raisitsika indray ny mpiaino manaraka. Miraba tompoko. Allô. Mirabanao. Eny tompoko. Mirabanao marana. Miraba tompoko. Iverina kely any mpanagakiana hoe resaka parlementaire. Semi parlementaire ave moa zany régime mitondra antsika zao tsy sady semi présidentielle sa régime présidentielle mihitsy.
izao mako mahatonga teneza ary mahatonga ny fototra ananan'le prime ministre ny fahefana tsirifisina tsy de miteny ao anaty ny fitorana satria misy olom-bavam-bahoaka izay be indrindra amin'ny manery ny prime ministre ataon'ireo izay mahatonga azy anana sy olom-bavam-bahoaka ary rehefa tonga eo dia tsy maintsy manaraka an'izay tiany atao tendrika hoe manady azy tokony anao an'izao zao no anjara sy olom-bavam-bahoaka zao misy olom-bavam-bahoaka mpanohatra ane raha be indrindra efa tsy matohatra ane zany zay dahatratiny atao hoe tamin'izany any efa nyteny hoe ahoana ny fomba hanapahana lomoan'ireo tsy rehefa tsy mandidy tsy izay tsy manao satria miteny fa maninona moa zareo tsy afaka manao an'izany satria tsy afaka mame azy ny tsara azy ary misy fahefana tsy afaka mitsara azy raha tsy tonga re korotandrotany reny tsy miboaka daholo ny ampamokan'ireo hoe zao ny afierany anina zao ny afierany anina zao ny afierany anina izay maratsy zany andreo fa ahoana ny idirany solon-bavam-bahoaka hoe tena mameka manendy andreo aty amin'ny alana zay maro ny safotsy manendy ny prime ministre fa manendika mihitsy raha vohotraka namatendera hoe ifanjakany zany efa nanam-pirenena mahatonga an'izany ankasitrahana tamin'ny fanaohan-kevitra tao anatin'izay fidirana amin'ny fantan'izay rafitra inona marina hono tena misy eto le rafitra inona marina efa lazainareo fa mpilivava mihitsy ny azo raha hiteny aho hoe ninonina rafitra teto dia ohatran'ny mpanjaka kely président ny république sy ny manodidina azy ny prime ministre ka hatrany amin'ny havana manjakaiza ka ny olona mpiray atoko fanjakazakana toko koa teto ka ny marina hoe raha tena parlementaire dia ny parlemanta ny tena manendry na ny mifidy na ny président zange fa tsy ohatr'izany ny atsika eto zany a raha ny safiotrafiotra raha ny safiotrafiotra eo a tsy afaka milaza ianao hoe tena tsy tasehandraisana azy fa eo amin'le tena izy amin'le fomba fifampitondrana dia fanjakan'ny président ny république sy ny firongony manodidina azy ny eto amintsika zay mahatonga an'ilay hoe ny république mihitsy no avozana efa tsy manaja zay ninonina amin'ny république ntsony zany resaka ao zany manko hoe parlementaire semi parlementaire sy ny sisa raha ohatra ka najaina tokoa le maha république ny république fa eto amintsika ny olona fidina président ny république ary zay mampiady tena misy maty misy velona atsika rehefa no fifidian'ny président ny république zay voafidy président ny république teo indray aloha mpanjaka amin'ny Madagasikara raisina ny antso manaraka tompoko mirahaba tompoko maheno no tsara zay tapaka le anatin'ny voalohany satria zany ny antso voalohany teo fa ny azy zany tena zavatra tsampako verina amin'le tenyle rangany teny fandroany teo tokony hanamboatra orinasy tsika ahafahany le olona miasa eto Madagasikara satria rehefa miasa ny olona dia manana fivelomana tsara dia rehefa tsara farim-piainana ny olona dia metsara ho azy le firenena fa tena marina ny tenyle rangahy hoe misy olona manana baka nge vokavy any amin'ny université vokavesa fa tsy mahita asy dia inona zany ny tokony solution apetraka amin'izay mpitondra fanjakana mijoro hoe andao rangahy namboatra orinasa maromaro eto Madagasikara fa andreo olona reo miasa asiana sokajiny mihitsy zany hoe ity orinasa ty dia esan'ny olona manana BPC ity orinasa ty dia esan'ny olona manana baka ity orinasa ty dia esan'ny olona manana bakany miotra dia ahafahan'le firenena mivoatra fa tsy afaka ho afaka mihitsy tsika raha mbola marobe ny somera miteny'le rangahy tio satria tena ambadiny io tsara nge tena mandehana mandehandeha nareo dia reo misy olona manalina ny mijorojoro fotsiny tsy manao ninninina dia ahoana moa ny ahafahantsika mivonina ahafahantsika hivoatra ao anatin'le firenena nety nge nataon'ireo le mpandara malagasy toa an'ity koa tsy fakalako an'ity koa le fa tokony sokafana reny zao fa an'le olona miasa sokafana
toana daholo reny orinasa mikapona reny toana fanjakana vola zany reny mba ahafahan'le olona miasa dia miroborobo azy le firenena satria misy vola miditra zany isaky ny tokantrano ka amiko aloha zany ny fanresadresaka ataon'ny Costaravel hoe tiako ny fanapakeviny fa tsy tiako kosa indray ny sezarazafy mahova ka indraindray manao zavatra tsy dia mialatsiny miteny ny anarany ahako fa tsy dia tiako loatra indray zany ny zavatra resahany izy iny ka indraindray raha sampandinika fiarahamonina zany za mahita hoe ianao le vahiny eo zao hitako hoe mahazavazava kokoa noho ny enazy ka amiko zany raha tia ho firenena vaniny tsika dia alohantsika hanorina orinasa maro ahafahany tanora miasa dia voatra ho azy ny firenena. Misy hevitra tsy maintsy hifanamboarana apetraka amintsika mpiray firenena. Ny anjaran'ny fanjakana dia manao zay ahatonga ny olona rehetra afaka hanangana orinasa eto amintsika. Dia ny orinasa zay tena ataon'ny teny vazaha hoe stratégique zany hoe ny orinasa tena kina ny ain-dehiben'ny rehetrarehetra no hidiran'ny fanjakana amin'ny fomba samihafa io, mety amin'ny didy aman-dalàna zay ataony, mety amin'ny fandrotsahana vola. Fa amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenentsika dia malalaka ny fananganana orinasa, tokony ho alalahana ary tokony omena aina mihitsy, tsy vitany hoe fananganana orinasa fa ny asa mpamokarana mihitsy mamokatra. Zay ny hevitra fanamboarana kely arosoko aminao satria ohatra ny indraindray tsika ohatra mieritreritra ny fanjakana no anangana anitsy, anangana an'ry, anangana an'ry, ho diso fanantenana amin'izany tsika. Raisina ny antso manaraka. Miarahaba tompoko. Natoko ireo miatrazatsika. Tena reo orinasa izay matanjaka ireo. Eny amin'ny galaxie anareo misy. Mitenareo hoe aleon'ny olona mividy le avy any peny tsy mividy le avy tanatiny. Maro ireo. Fa tsy azo saina hoeritreretina izany hoe entana midiny zany ary mitobaka tonga eto Madagasikara. Ahoana maro hoe tsy fampitena teo karena malagasy izany. Arany tokony hoe inge ny vita malagasy tokony ho lafo mba isika ny olona faheko mideva io asa. Zay tsy ahafahan'le firenena miotra ny amin'ny lafiny rehetra. Tsika ny firenena satria raha misy ny zavatra apokana lafo ny vidiny amin'ny matiera première atsika fotsiny zany resara. Fa raha ohatra hoe raha izany ny tena idirana tokony ho hain'ny fanjakana ny tsitily. An'ireo hoe tena hoe miditra eto Madagasikara fa tsy sakatry ny sainao azy zany. Tena miteny zany tsy takatry ny sainao hoe valeur navokiny le hoe ahoana nananresipolo zany zany. Fa tena hoe manontanytenenao mipiasa ao anatiny malagasy daholo ary zavatra misy tonga dia resaka amina ordinateur tsara ny sehatra ho an'ny fahazavana. Fa mieritreritra zany produit tafiditra zany ianao tonga saina hoe ahoana vola takiny ahoana ny anandreto fa fahandreto mahazo zany. Fa tsy azo rehefa sy mampanana vola zany fa teneko hoe fantatry centaine de milliards tafiky milliards na midina amin'izany. Dia ny azy tiako hoe raha tia atranza tika amboary no vola malagasy. Tsy ny dévaluation. Rariny zany mpanao asa malagasy tokony misitraka fanono fahefahakely basta tena lafo le izy. Ankasitrahana ny fanao-kevitra avy amin'izay mpandray anjara zay. Mifamatotra daholo zay rehetrarehetra zay tsika tsy hanao mijery misingana satria hoe tsy singantsika hoe vola ihany na tsy singantsika hoe famividy ihany fa mifamatotra zay rehetrarehetra zay raha ny asa atao hoe tokoa ka tsy asa famokarana sy fanodinan-javatra fa fanafaran-javatra na fanondranana fotsiny akora no aondrana dia tsy avotra koa tsika. Ary le sandam-bola dia iraraka tsy araky ny eritreretintsika koa. Raisina ny mpiantso manaraka. Miraba tompoko. Sotra ny pahary ny tombolandro noho ny famindrapony fa tsy monina teotsika dia fampiaraba indray no. Eny tompoko. Dia miraba ny president, miraba ny manolotra, miraba antsika rehetra mifampiainy tsika eto. Dia za miaino aloha dia mampalahelo dia zao tsika zany tsy mahita vaholana efa miavona. Tsika midivanina ve tsika sa bemary mahatsiaro ny tantara tamin'ny Noa.
boky teny fiainana tena zava za tsy nahita ohatrany hoe ny andohany zany namboarina le sabo de no a mandalo analakely de miteny amin'ny olona de ba aminanina voatsovany de tsy mino ny olona mila hazo izy de misy fahavoazana za teneniko anareo fa raha olona miteny anao hoe misy fahavoazana mipika kely be de be zany efa raha mitovy amin'izany de azahoako zavatra be de be zany fa tsy zay zava-dehibe affirmation gratuite rehefa tsy mitovy amin'ny sain'le olona de lazay fa misy fahavoazana ary efa voatsoloatra anaty boky teny fiainana zany fa nareo izy de ho ataon'ny olona ho adala satria le boky teny fiainana mihitsy le teny mihitsy zany zakan'ny olona nefa mamaha olona tsika zany miavona nefa ny zavatra mila tsika zany mohatra mivonjy eo hoe alete miantso vonjy tsika nefa miavona maninona raha raisiny aloha de andramina le vao so ny zavatra nieniko so de hoe zavatra tadidiko tsapoko andriamato président rapiraka tena koko be mémoire d'éléphant ary langue firy mahay tsisy tsy meky fa nentynatiny tsy fonono fa azy aozy izy rehefa madagasikara mandroso tika zay tsy mintsony izy fa zao mibetaka ny olona tsy intsony na mialidikeky na anao politika koko be firy zay fijeny tsara ty mba maty any fa tsy azo ny ilzepasy pobaka be maty any fa tsy azo inona ny antony izy ty latsy zany efa nahoantsika zany mbola alao nde ny mpieno afaka mbola tsy misy mpiantso aloha ie ka tsisy valina zany fa finoana zany ka nga misy dikevitra eto fa misy mpiantso manaraka ary miaraba tompo allo miarabanao miaraba ny tompony mpanolotra de miaraba ny fahiny madame Khouvaya zavatra tiako tenenina le tenen'le monsieur deha teo izy milaza fa hoe ny tanoka lasa tsy anasa mivarotra telefony normalina nge zany ramose nandritra amin'ny firy-taona le filontoananao teo tanora izy ny tonga teo mba nanana eritseritra avy izy hoe miampivoakana ny tanora mitovy azy naninona nanaovana ny teleférika ny volany de davony teto maninona ny député macronisana noananareo tao ekipanaareo tao a tsy nieritseritra akory ny ampandrosony distrika nisy azy za de miteny a nampahantra mitalakotrokotroka nyty Madagasikara ty de ny député macronisa tamin'ny andron'ny andry Rajoelina Flou teo tsy nitsibona ny distrika misy azy ery zareo favarina ny jery ny tombotsoany de manao merci président oui monsieur fotsiny tao amin'ny assemblée tsy mba nisy nandota tabatra fa niezaka nampandrosony distrika nisy azy ny député macronisa tamin'izay tsy ohatr'izao fa antrano vahoaka malagasy sy ny tanora naninona ka niady izy hoe any amin'ny distrika anay misy volamena ohatra de ampianarina ny tanora hitsandraka an'le volamena ampianarina izy anao an'ireny produit fini aondrana naninona ny tsy nanao an'izany ny vola nanaovana ny teleférika naninona ka vola nanaovana ny lalana de nananganana orinasa kely miala kely ny voangon'ny olona teto Antananarivo fa mifindra tany amin'le lalana vaky daholo ny olona nanorotinelany na io mpivarotra amoron-dalana io ary tsy nisy amety nandeha daholo ny olona zany tsy nataonareo tao zao ianao vao mahay miresaka hoe zao ny tokony atao zao ny tokony atao ige mbola fitondrana mandalo e fa maninona ka natao zany hatramin'izay de manao tsaka resaka esenao fa niaraka ny 44 ohatsy izy ianao tamin'izany vita tsy vita eo aminay satria hatravohitray vao a niaraka ny 44 fa tsy atreo amin'ny ovodiala teneninareo fotsiny akasitrany sika rehetra amin'ny fanehoan-kevitra moa zany isy resaka kely momba n'le député teo fa ngambontsika fa tonga amin'ny mamoaky ny omby aloha zao fa mba mingavy kely amin'le resaka député teo zava-dehibe mihitsy izy rehefa aveo raha isitsika aloha ty mpiaino faranty sa ay hiditra amin'ny faingo kely zany sika aloha de anaraka hira ray ngamba aorinan'izay arak'izay de tafaverina somatsara sika de mandray kely an'le resaka teny mera-pirenena teo a anisan'ny tena ain-dehiben'ny république io anisan'ny tena ain-dehiben'ny république io a akoatran'ny hoe ao amin'ny ain-dehiben'ny firenentsika koa amin'ny adihevitra mandeha ankehitriny a ny amin'ny hoe ny faritra sy ny fanjakana voibe raisiko le anteny mera-pirenena raha ny tena marina de
le député rehetra mihitsy na ny mpanohana na ny mpanohatra dia navelana izy menakavy nyzotra amin'izao nakany amin'ny fambabona amin'ny firenena Rajoelina tsy aka ohatra fa lasa lavabe fotsiny fitenenako eto manapaka ny an'ny mpiaino fa ny tiako lazainy eto de zao miady hevitra betsika izao ankehitriny hoe ravana ny assemblée tsy ravana ny assemblée ny ao amin'ny assemblée de manao hoe zay efa manao enquête parlementaire sy ny sisa fa dikan'izay de hoe aza ravana zay fa fa ho an'le firenena ho an'le république raha fa tena eo manko no hoe nareo caméléon eo manko no hoe za mbola hatramin'izay tia ny anteny mera-pirenena maro indrindra ny indépendant tao anatiny ny antony tsy natoky antoko tsondry zareo tamin'ny fipisahany ary ny mpifidy anefa ny mpifidy andrareo zany hoe ao raha reo atoko rehetrarehetra tokony mandiny tena fa izao le tiako lazaina tonga zany zao fotoana hitenenan'ireo hoe ireto sy reto sy reto na tonga ny tianteny mera-pireneny ty sarobakolin'ny Rajoelina sy tsay Christian fotsiny fa tsy mba anteny mera-pirenenany repoblika zany fa anteny merana olona roa lahy telo lahy tonga zao ny fotoana zay no ahitana hoe tsy tsy tanalahy ianareo zay no ahitana hoe niova ny olona tena niova raha mahasamy teny an'izany izy ary raha misy mahasamy teny an'izany hoe izahay tsy fanompona tokony natato anay izahay nahita fa reto momba ny anteny mera-pirenena zay misy anay tena mendrika fanovana misy zavatra tsy maintsy ovana ao mba ho fanavaozana ny republika miandry an'izay zany satria olona nanana andraikitra ireo na milaza azy eo mpanohana teo aloha izy na milaza azy eo mpanohatra teo aloha izy ao daholo ianareo zay ny aniko ary le reto le misy 20 moa izy teo sa firy amin'ny 20 fito amby 20 VFM miandry an'ireo zany fa republika no adevitritsika io ve no averinareo fa anteny mera républicaine ny anareo hanohy hatramin'ny 2029 ve sa ahoana sa inona marina mba harosonareo mba hoendriky ny anteny mera ao anatin'ny republika vaovao raisitsika aloha ny piaino satria efa maro be zareo ny mialatsiny fa tsy azo nalefa fotsiny ny anina teo iny allo mirabanao tompoko mialatsiny aminao na mpiandry tsy manina raha fanazava-kevitra daholo fomba le anteny merany fotsiny no marisahako zay ny tena marina io assemblée reo zany ohatrany guerre mihitsy le repère io resaka parlementaire hoe régime parlementaire sa teny parlementaire very le repère satria naniny nanaraka couleur politique ho any zay filoha teo mizany izy filoha teo ohatran'izay koa zao le dinika ho an'le filoham-pirenena telo lahy tena mahasahy ilaza very hoe izao tsy mety tamin'ny andronay tokony izay no tokony tenenany mesahan zareo tsisy hoe inona moa filaza misy ovolana malagasy milaza anazy hoe meloko babona modrarina fa tokony sahy ireo ilaza an'izay satria firenena tokony jereva raha sa manao an'izay reo de tokony sahanao an'izay koa ireo député fa amiko ny fomba andretesana an'izay any amin'ny fifidianana ihany mbola toteny zao le olona satria ny feo fieritreretan'ny olona ny fifidianan'ny olona an'ireo député reo fa no manarakaraka zany momba le resaka orinasa marina zany le orinasa ny fanjakana tompoko tsy mpamokatra orinasa fa fanamora ny famokarana orinasa fa tsy tokonantoka amin'ny famorona orinasa facilitateur zany ny fanjakana de tokony tsy ravoravo-tanana fanjakana manana politika kapobeny ny fanjakana entina manampy ny tangara amorona orinasa fa tsy anaovanao rehefa tianao alaina le fiananan'le olona dia manaovanao le révolution fiscale le olona any le problème le zavatra orinasa mandeha zaovana révolution fiscale dia lasa tsy mandeha azy le orinasa de zay no antony mba hoetenena hoe aleo mba hanana politika kapobeny am'zay fanjakana mba hoentina hoentina hitantanana ho an'izay fananganana orinasa zay angamba mitotaka mankasitraka indrindra toko momba ilay enenivony anteny mera-pirenena teo dia nisy ny fitsanganan'ilay vovona antsoina hoe fiavoazan'ny Madagasikara na VFM
7:20 ry zareo no mikambanao anatin'le izy ary laza fa manohana ny fitonam-panjakana ary manosika ho any amin'ny fahombiazana. Miarabanao aloha. Manako be zany zany fanosa mba azo ampidinina kely ve le onjam-peo tompoko azafady fa misy onjam-peo mitabataba ao akaikinao. Ka io resaka zone France resaka nanina moa tsy any amin'ny sisiny fa miboana betarina na zone France. Then isan'ny zavatra tena marina ito mendevana maro fa tokony fa tsy hanahirana fanaova fananganana. Then isan'ny anankiray zavatra ny resaka asa surtout tamin'ny kany premier ministre teo izy isan'ny président de Madagascar na olona leny olona andala iso nesory tena avitany mihitsy isan'ny nanteraka ny fitondrana mampalahelo be de olona mahay ratsy tsy asiana vahiny ary sosikevitra hitany vahiny zany aminaka zany vaniny manodotso mba mahaty filohan'ny pirenena zao manome hevitry araka ny hevitry maro tsangalenezana mba mangala audience manao resaka plaidoyer satria ndreka tompoko akasitrahany ianao zay izay le hoe ny hevitra tsy azo raha tsy amin'ny olombelona hevitra tsy azo tsy amin'ny olombelona. Miraba tompoko miverina kely natonga le miteny manko hoe tena mila tana ranomasy ny PRRM na lany izy ohatra na hoe tsy lany izy zay niterana miarahana azy mieritreritany le solika sara na manko raha mikontanty manko tsika zao dia mety ataotsika hoe iambolana fady zany mety indroa manafatra zany zavatra dia tapitra le toerana hipetrahany amin'le le amin'izao le ohatrany karazana tetezanita zao ka raha ohatra ka tsy manaraka ny programme io ny fitondra manaraka io zany dia mety tafaverina indray rehetra le mpamaty efatra hoe zana ihany ny tanàna amin'ny atrony fiteny taloha dia izay no mahatonga amin'ny teny an'izay dia rehetra le député reo anie ny tena mpanao an'ilay mpanangatanana fotsiny hoe rehefa misy hevitra tapahana tamin'ny andron'ny Rangary dia manangatanana fotsiny tsisy hoe hevitra mipoitra tsisy hoe dia manangatana dia izay sasany miritona apotraka le hevitra dia manangatana dia tapaka io dia nefa izy zao laza hoe manohana an'ilay PRRM reo ihany no amingy an'io rehefa tena alina fa ny hevitra ny mody lazainy hoe manohana izy fa ny fonindreo tena mbola afa-tsy matoky an'ireo raha zay vetandreo hatramin'izay dia amin'ny atrony le fanazavana reo izy nanana pression aniren'ireo ilaza hoe zao tsy nete zay moa fanazavany Monsieur Constantin hoe tokony tiany tsotra zara hoe zao ny lesoka tena ry le indépendant na ry le mpanohana fa izy nanana pression ilazan'ireo an'izay zavatra zay fa raha ny hevitra reo tena ohatrany hafahafa be rehefa tena malotosana eny zalahy reo raha nijery azy le mpanohana mpanangatanana moa le mody mpanohatra miritona mivoaka mba tsy ahitanao izay nanohatra tsy te ho tompona andraikitra tsy te ho tompona andraikitra fa le napetrako nge dia hoe tokony mamoaka ry zareo zay heveriny fa fomba ahatonga ny ateny meram-pirenena tena fahefana mpanao lalàna eo anatrehan'ny fahefampitsarana eo anatrehan'ny fahefan'ny président de république sy ny prime ministre zay séparation de pouvoir ny filazan'ny vazahany zay hoe tena miseho masy mandidy izy eo amin'ny fahefana zay tandrify azy. Miaraba tompoko misaotrana ndraiky mba mifampizara moa tsika dia aloha ny hevitra tsy mitovy be deabe dia raisina zay tsara fomaraina dia nandeha le hira hoe ry tany ngazanay malala o dia nenoko dia mata le tanin-drazana no resana ny lesana amin'le tanin-drazana sady tsy tanin-drazana zany fa tsy mpahary tsika zany ohatrany miaramila tsy
lisiny any rehefa botoroa dia tsy maintsy rehefa zay begrade zany to salue dia mina voninahitra aizako honorable tompoko za tsy manao honorable olona satria zao aleoko manao honorable lekrary dia mifanaja ny samy olona zay no izy tompoko koa tompo dia zao ira aveo taionor zana taiko nge zany re olona tena manamaivana lipary tsika ringana tsy fisiny fahalalana maringana ny tsy fahalalana dia matele ira dia milatsaka ny ramaro dia ina ngamandroso le venena diso be le irako sady fotetika zay taio nefa izy namen'le lazetsika fa tanindrazana taionor zana efa misy teny anatyna teny hoe sambatra ny firenena zay manana anazy ko mandrevany manino satria mitsafidy azy mbo fiheraheran'zao tsy taorona zao fondro fisabetadista iona azy hoitafa io ery fotsiny sonosy karaha e satria mety mikapoka reny disena faratsy ny teny ny andriamaniteny tiazo mahaza mandreny andro lava tony efa lehibe nina fivelasy zay tia tsy tizanaka fa sady miavony zay aloha fa dia miza fomba miteny mony anazy zany somary anina fa raha mahita vaolana kotra zay moa tsika dia tsy maninona fa zay matapaboka atsika mampatsiaro amin'ny famingavingany rajoelona ny hira-pirenena ny tarika pepeny any izy ary mampatsiaro ahy koa an'le atokom-pinoana anankiray zay manao hoe tsy anangatsaina sy tsy hanao hira-pirenena ny anina fa manao ohatra ny lazainy hoe manao sampin'le saina tapaka ny antsotsika manaraka teo fa dia rasantsika moa fa ny hevitra moa terabary zany samy milaza an'izay eny tompoko miarabanao tompoko dia sady manampy an'le tenin'le boky teny fiainany teo ampataheviko any Ravelosonina fa tamintsika hifidy ny lalam-pandrenana repoblika fahefa teo dia nisy teny nataonao tamin'izay sady izy kabary moa le izy sahina efatra ihany ozy izy ianao ny tena tarafina ao anatin'ny firenena dia asaoko en'olon'le boky teny fiainana iny le izy lalam-pandrenana filohan'ny repoblika fitsarana ary ny tafika zay zavatra zay nefany ao anatin'ny baiboly tokoa le izy fa marina ny teny Ravelosonina tamin'izay hoe tena marina tokoa ny teny izy fa ny mpanjaka ao anatin'ny baiboly sady mpitsara izy mitsary tafika dia ozy izy Ravelosonina tamin'izay efa ela moa la izy raha voreo mandringa mianjera amin'ny firenena mbola tazomina zay Ravelosonina fa tena zay mihitsy ny tenenao reto efatra reto ozy izy ianao satria tsika tsy nanaiky an'io repoblika fahefatry hoe lany ao anatin'ny concertation tsika zao dia miresaka antemera-pirenena foana le olona dia mbola ady hevitra ve le resaka régime présidentiel na régime parlementaire zay foana ny etika dia zao ndray zao mipoitra indray ny fédéraliste le fédéraliste nefany miakina amin'ny filoham-pirenena ihany le fédéraliste nge zay programme le filoham-pirenena ihany tsy maintsy tanterahany dia zay no ataoko aminao hoe mbola handringa indray ve tsika fa efa ty amin'ny fahenina amby mpolo taona ny fahazahoana amin'ny fahaleovantena mitady lalana foana ny voan'le firenena nefa tsika efa ty amin'izao troisième millénaire zao tena mampalahelo mihitsy dia miresaka resaka asa zany ho an'ny tanora ilaina hovaina ve ny rafi-pampianarana ho amin'ny ho avy sotra betsaka to sotra indrindra tompoko rafi-pampianarana aloha tsy misy antony tsy misy fotony rehefa tsy mifantoka avy hatrany amin'ny zay asa sy zay zavatra azon'ny zatovo atao eo amin'ny toerana misy azy zay eo amin'ny faritra misy azy na eo amin'ny firenena zay misy azy atao inona ka hianatra atao inona tsisy fiatraikany amin'ny fiainako avy akory latsika ny fotoana lanina fotsiny eny tompoko miraba tompoko salama tompoko miaraba nareo lahatony tompo radio eny tompoko miraba tompoko mandray an'le tenyle teo alohan'ny boky teny fiainana teo le hoe mety le député ao amin'ny assemblée hoe misy miaraka amin'ny filoha teo aloha sy ny nanana nefa kosa tsy voatery hoe izy rehetra reny hoe ho raha saina daholo
tsika ngeo anga ndray disaverisera tsika samytsika no mifamely nefa tsika ny fiadverisera fa ny atsika zay mpitondra eo de pitehana arak'izay tratra tonga zao filohan'ny fanavozana de misy mamotika de raha iala ary izy de mitonga ndray manaraka de pitehana ndray de tsy tafarina mihitsy ny firenena io tsy mpanevitra reto koa andao zay mipondra de toanana de mba miakatra io arikarenatsika io miarikarenatsika nefa tamin'ny fitondrana de amiral de deratsika fa tafakatra valo isan-jato zay sa 7 isan-jato de 2 taona teorina mbola vo 4 isan-jato vokatin'inona heritsika manodrodana zay mpitondra de tsy tiantsika ekeko hoe zay mpitondra tsy voateroteny olona 100 isan-jato tsisy azany fa andaotsika malagasy andeha ifanoana zay mitondra eo de toanana inona ny hevitra mety zay tsy mety kosa de arytsika mikaravasa azy tsy mety tsika maty lasa teny foana eto nefany ireo ne tsy tompo-tevitra i filoha kolonelina zao ohatrany chef de gouverneur io tsy manapa-kevitra misy olona mibaiko an'io any de tsy maintsy baiko any loarana sy tanterana na imenimeny mety atsika mbola misy ny feana azy ao makasitraka tompoko mampieritreritra ny hoe zay tonga eo tompona las'andriamanitra kely antso sa tsy fiantso tsy misy antso de manararoatra miresaka an'le misy piantso raha tompoko miarakanao kely madamko ny zavatra tiako tenenina nareo miteny hoe izy tela ahoana efa miakinely za aloha mino fa reo olon-dehibe mifampiresaka tsy voatery dradradradrainy mason'olona ny mety fanitsy izy hoe zao ngeny tamin'ny fitondrako ohatr'izao de zao mivokany misy ny lasa tsy mety de ohatr'izao nety de ohatr'izao zay mahatonga anazy hoe mifampidinika zany olona mifampidinika zany tsy voatery hoe ho dradradradraina na hoe anina fa mifampidinika fahendrenindreo filoham-pirenena zany tokony hanana amin'ny fahendreny manokana hoe nanao an'izao zao ny nety zao ny tsy nety de ahitsitsika zay entina manatsaka le fiainana manaraka ohatrany eo fiainanao na ao atokantranonao azy de mifanitsy de mitady lalana anankiray hoe atambatra daholo ary ny nety ailika ny tsy nety atongavana any amin'ity Madagasikara mandroso satria firenena eto ny resaka fa tsy resaka hoe filoha na iza zay zany amiko ny hitako tenenina de tamin'ny hoe député mpanohitra na mpanohana osizinareo ny député mpanohitra zany hoe tsy afaka nidika atao amin'ny assemblée nationale le jereny nahazo an'le député mpomba anazy ary vo miteny tonga de velaka tamaina be tonga de tsipikery tsipindiny pitikery izy tsy nakakate vo mahita anazy de milatsaka mipipi de ohatr'izany ene le fitondrana teo aloha fakana ombo ny député maronisa teo aloha ka tena nitoana an'le filoha teo aloha ny ongany iny nitsoky iny de tsotr'izao ty fireneny ty tsy nisy nitaken'izao fédéraliste zany akory fa tonga de nakasitraka ny état unitaire satria nahoana niparitaka ny fahefana ary afaka nampandrosoana ny distrika tsirairay de zay ny any tiako tenenina hoe ny fandrarana hatramin'izay monopolise ny karana siry zareo menakazo tsisy ny orinasa nitsangana satria raha vo orinasa kely ananina mety ny republika andresakitsika de fahefana eo ny fahefana mpanantanteraka ny fahefana mpanao lalàna eo ny fahefana mpitsara de ny eo amin'ny hoe séparation de pouvoir zany hoe mahefa tokoa eo amin'ny tandrify azy ve le anteny mera-pirenena ka ao daholo izy menakavy ny am'izay fa tsy règlement de compte na atoko akory ny ataotsika eto fa fanavozana ny republika zay ny ataotsika eto zay mahatonga amin'ny teny hoe ireo amin'ny anteny mery ireo mba tsy ilazana hoe caméléon lazao anay mazava inona ny matolo-kevitra reo noho ny le tsy mety efa iraha mahita hatramin'izay inona matolo-kevitra reo atonga ny anteny mera-pirenena tena anteny mera-pirenena fahefana manokana ary
ino moa ty séparation de pouvoir ozy mvazaha, zany hoe maso mandidy eo amin'ny tandrify azy tokoa ny ateny mera-pirenena. Inona ny tsy nahatonga an'izay ary inona ny heverinareo fa tokony hahatonga an'izay ilaintsika izay, ary zay no ahitanay hoe tsy mpanompo an'le mpanjaka radioel nareo sy le mpanjaka tsay kristiana nareo sy le mpanjaka ravatomanga nareo, fa tena hanavao ny repoblika satria manova ao anatin'ny ateny mera ary zay no manavao ny repoblika. Amin'ny 7 sasany katroko zao tapitra treo zany ny fandarantsika amin'ny androany. Alohan'ny tena hijanonantsika misy resaka kely fananiana lefako eto mafana be mihitsy ny adihevitra tele ramatoa ny teny anankiray teo zao dia nametraka an'ilay hoe tsy nisy akory ndrany federalista sy ny sisy zany zao nation hoy izy mivazaha zany hoe ity firenentsika ity nyresaka Madagasikara firenena ray de fipetraky ny olona zany tamin'ny heriny amako teto nametraka hoe miady hevitra tenim-bazaha sy any ambony taratasy nareo hoe zaoisme sa zaoisme fédéralisme sa état unitaire sy ny sisa. Tsy misy amintsika ary aminareo miady hevitra tsy misy sa andahanareo fa tokony manana fahefana ary mahatapaka amin'izay mahasoa azy ny faritra tsirairay avy. Tsisy resaka hoe fokon'olona na razan'olona inona ny ao anatin'izay faritra zay. Sahiko anareo milaza ny hoe aok'izay le Madagasikara fanjakana ray, nation ray, le malagasy zany de firenena ray zany. Ka isa hiteny hoe ndao potipotehana amin'izay fa aok'izay le mitambatra firenena ray. Ka ny adihevitra zany, ny tena adihevitra zany de zao: inona no omentsika ho tatanina sy ho tapahan'ny faritra tsirairay aby? Inona no arosontsika hampitovy lentan'ny faritra satria tsy maintsy misy ny faritra osa ary misy ny faritra manatombony, na vokatra ny tantara zany na vokatra zava-misy ao aminy zany. Ary inona ny fahefana sisa avelantsika ho an'ny fanjakana fohy be? Adihevitra foronina iadivana fotsiny ny resaka hoe état unitaire sa état fédéral, zay fédéraliste ave zay sa inona zay, fa reo ny valio. Zay ny tena adihevitra. Sahianareo zay mandaa hoe tsy mila fahefana tandrify azy azahoany manasony ao aminy faritra. Fa rehefa tsy sa mandaa an'izay ianareo de apetrao hoe inona ny fahefana akintsika amin'ny faritra? Inona ny azo ny fanjakana fohy be amahana olana sy anampiana an'izay sahirana amin'ireny faritra ireny? Péréquation zany, subsidiarité hozy mivazaha zany hoe mahatapaka ny tandrify anao ianao zay mahosa ampininy aty amin'ny fanjakana fohy be. Ary farito mazava tsara hoe inona no ampanaovina ny fanjakana fohy be, zany hoe national. Inona ny zavatra tokony ho an'ny Madagasikara ho an'ny fanjakana malagasy ary inona ny amin'ny fanjakam-paritra. Fananiko alefa ty amin'ny farany fotoana zay satria ny adihevitra tsika de ista fantaritsika fa no simbany Didier Ratsiraka tamin'ny fotoana indroa na vaongana azy teo amin'ny fitondrana io resaka fédéralisme io sy ny resaka province autonome no simbany lasa hafahafa fandraisan'ny olona azy fa tsy tena ohatr'izay tsony hoe inona ny fahefan'ny faritra, inona ny fahefana ty amin'ny fanjakana fohy be, inona ny apisy équilibre amin'ny faritra samy hafa satria mety misy ny osa, mety misy ny zay ny fahitako azy mila tsy hoe toe-tsaina fotsiny fa mila fomba fieverana vaovao ny firenentsika de ny repoblika ny Madagasikara no everitsika. Fa tsy zay ahafahan'ny ekipako bahana aty amin'ny faritra misy anay ary sakananay ny avaria zay ngamba no azo lazaina ny amaty amiko ny androany.
ny tompoko mankatsitraka indrindra Andriamato Ravelson Constant tsika misy etomody raha ny etsekolo moa le faraparan'ny ohatran'ireny zany dia le hoe etomody misy isaitsainana mandritra ny faraparan'ny herinandro satria zomatsika androany raha ampito tsisy ny fandarana be miray ny alady ihany koa tsy misy fa miverina eto tsika amin'ny alatsinainy akasitrahananao ny tondra ny efa miverina ka tapaka manomboka amin'ny 5 ora ka hatramin'ny 3 ora folakandro ny fahatapahana fa ny alady efa miverina somatsara efa miverina tsika ny sabotsy tolakandro ny alatsinainy sika dia miverina atao anatin'ny fandarana ihany koa isorana anao dia isorana ny teknisianina ihany koa ary indrindra ireo mpiaino izay nandray anjara mavitrika atao anatin'ity fandarana be miray ity misy ny tsy tafiditra fa amin'ny fotoana manaraka dia hoeto daholo ihany sika manapitafary tompoko ity le dingana lehibe vitatsika ty zany a dia fampisehoana an'le resaka tampon-deningeno hoe tokony hifantoka atsika amin'le fiaraha-miasa atsimo sy tatsimo amin'ny frantsay sud-sud zany hoe ny firenena